sika tompoko tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny teninao fa ny fotoana azonay mare miay ny tenin'Andriamanitra toy izao dia sarobidy lavitra no andranesana feo hafa mitenena ary tompo araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao ary dianao koa ny hataka ny fitalaon'ny mpanomponao tsirairay avy izay mivory eto amin'ny anaranao mandre ny feon'Andriamanitra tompony sady mpamonjiny dia mpiandry tsara tokoa nanolotra ny hainy hamonjy ny ondriny mandre ny feonao dia fahavelomana toky fankahirezana ho an'olom-boafidinao Andriamanitra ary fahazavana izay posaka ao ho an'izay rehetra mitoetra amin'ny maizina mba ho tonga ny fahalalana ny marina izy hanazava ny lalana famonjena mandrakizay ao amin'ny anaranao ry Jesosy io misaotra tompoko amen. Moraisitsika ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ka ny 5:7 ka hatramin'ny 5:7 mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo noho ny ampitson'iny indray dia nijanona sy ny mpianany roalahy ary nijery an Jesosy hitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'Andriamanitra ary ro mpianatra roalahy ireo rehefa nandry azy ny teny dia nanaraka an Jesosy ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo ary hoy izy roalahy taminy rabi zay atao hoe rahadika mpampianatra o aiza ianao no mitoetra hoy izy taminy avy fahohitanareo koa dia nandeha izy ka nahita zay nitoerany ary nitoetra teo aminy tam'izany andro izany ary efa tokony ho rafahafolo tamin'izay Andre rahalahy Simona Petera mo anankiray tamin'izy roalahy zay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an Jesosy izy no nahita ny Simona rahalahy aloha dia hoy izy taminy efa nahita ny Mesia izahay zay atao hoe rahadika ny Kristy dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy hianao no Simona zanaky Jaona hianao atao hoe Kefasy zay atao hoe rahadika Petera no ny ampitso dia te hiala ho an'ny Galilia Jesosy ary nahita any Filipo izy ka nanao taminy hoe manarahy ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andre sy Petera Filipo kosa nahita any Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta amen. Efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta sambatra izay nahita ny Mesia na ilay voaositr'Andriamanitra hitondra ny famonjena izao tontolo zao ela nandriny maso ary maso maro ahita azy tamin'ny fotoan'andro zay natongavan'ny tompo tetỳ tany dia teo nandrenesana milaza ny asa tsara sy mahagaga zay nataony ary maro izy reny kanefa ny mahaliny indrindra ary ny andrandrana ny fahatongavan'ny Mesia sy ahitana azy dia satria ny tenin'Andriamanitra no efa nanambara azy hatramin'ny ela nanambara fa ho avy tokoa izy ho teny tonga nofo dia fanamarinan'Andriamanitra ny voaosiny amin'ny alalan'ny fahatanterahany teniny zany zay miasa raha to fampiorenana ny finoantsika indrindra araka izany dia fanambarana lehibe indrindra nataon'ny anjely tam'roa mpiandry ondry tao an-tsaha raha hoy izy taminy aza matahotra fa indro milaza teny so mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo araka ny filazantsarany liko atoko faharoa 2:10 izany
dia nataon'Andriamanitra nahazo zany fifaliana lehibe zany koa reo mponina tao Samaria ka ny lohabava nyteny tamin'ilay ravehivavy zay niresahan Jesosy nanao hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay nomandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Jaona 4:7 io. Ka izany fifaliana ambony sady sarobidy zany indrindra zany no tian'ny tompo mbola zaraina amitsika ro raisitsika koa am'ty andro ity dia ny fifalian'ny fankahitana amin'Andriamanitra araka nampitenenany any André rahalahy Simona Petera manao hoe efa nahita ny Mesia zahay zay atao hoe raha dika ny Kristy. Inona ny mahazava-dehibe ny fiaonana am Jesosy kahitana azy tokoa. Raha marina dia zava-dehibe tsy tratry ny sainy zany ary vaovao lehibe tsy misy to azy dia hoe mahita ny Mesia na nahita ny Mesia. Jaona apôstôly dia ny lohabava nanao hoe hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ny Jaona 1:7 io dia ny fahatanteran'Andriamanitra indrindra eo amin'ilay Mesia zany. Arak'izany ny hoe nahita ny Mesia dia tsy ny hoe afaka nijery maso fotsiny azy na ny fanena taminy fa nahalala azy sy nahafantatra azy fa izy tokoa no mila iraka Andriamanitra voatendry hatry ny ela ho mpamonjy izao tontolo izao. Koa na zava-dehibe tsy misy to azy amin'ny maha-olona ny hoe mahita ny Mesia dia mbola lehibe mihontro izany izy mahita antsika, izy miseho amitsika satria mahatonga seho amitsika izy dia efa nitady antsika mba hahita antsika dia hijery antsika iahy sy hitsinjo antsika mba hatanteraka araka ny voasoratra hoe nijery ny fahoriny izy. Raha nandre ny fitarainany Salamo 4:7 ary nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy hoy Zakaria rainy Jaona Mpanombatisa atao amin'liko atoko 1:7. Fa fomba fiteny moa ny hoe jery dokotera aho andavanandro zany fa misy ny tsy metimety ao amin'ny fahasalamako kanefa ny marina dia izy no mijery aho sy mizahay. Dia tahaka an'izay koa ny amin'ny Mesia. Samy mazava-dehibe ny fanambarana momba azy satria tokana tsy misy faharoa ny Mesia dia ilainy indrindra nisy ny vavolombelona marina zay manambara ny aminy dia roa ny vavolombelona zay manambara ny amin'ny Mesia. Ny voalohany dia ny soratra masina raha teo ary miaraka am'izany dia reo olona nahalala ny Mesia reo fanambaran'ireo na fomba fanambarana na vavolombelona manambara reo nefa dia samy ny tarafana ny asan'ny fanahy masina zay tena mpanambaran' Jesosy araky ny teny hoe ho tonga aminareo ny mpananatra izy anambara any. Ahoana rehefa zany ny fanambarany soratra masina zany dia araky ny fanambarana nataony André tamin'ny Simona Petera eto zay natoky ny tenin'ny Jaona Mpanombatisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra ny 2:7 dia Jaona 1. Fa teo indrindra ny filazan'ny Filipo an Jesosy tamin'ny Natanaela zay feno kokoa manao hoe efa hitanay ho izy lay nosoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany. Ka inona nosoratany Mosesy? Genesis 3:1 dia mpifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Genesis 3:7 ny te himpanjakana dia tsy hiala amin'ny Joda na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena. Ny silo moa dia manambara ny fiadanana ary dia ny hoe mpanjaka na andre ny fiadanana voalaza amin'ny Isaia 5 mifandraika mivantana amin'ny Genesis 5:7. Eo raha teo ny Deutéronome 9:12 voalaza eto hoe mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalahy Jehova tahaka anao ry Mosesy ka ataoko ao ambavany ny teniko ary ho lazainy aminy Israely zay rehetra andidiko azy. Raha izany ny fanambaran'ny soratra masina. Aona kosa no lazain'ireo mpaminany.
tonga itsika amin'izany reo teny lehibe mpaminany Isaia amin'ny toko faefatra andininy faharoa. Amin'izany andro zany ny ratsan'i Jehova na ny solofon'i Jehova dia ho tonga fahatsaran-tare sy voninahitra, ary ny vokatry ny tany dia ho rehare sy firavaka ho an'ny Israely sisa afaka. Isaia toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo. Ary noho izany dia ny tompo ho anome famantarana ho anareo indro hanananaka ny Virjiny na ny zazavavy ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Immanuela na amintsika Andriamanitra. Ny Isaia toko fahasivy andininy fahadimy. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolo-tsaina na mpanolo-tsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrenin'ny fiadanana. Ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo andininy faharoa. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy, sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karankaina, tsy nanana endrika na fahatsaran-tare izy, ary anjery azy isika dia tsy nisy hatsaran-tare hanirehantsika azy. Dia hoy Mika mpaminany amin'ny toko fahadimy andininy voalohany amin'ny ahaterahany Mesia sy ny toetry ny fanjakany. Fa hianao ry Betlehema Efrata, zay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy ao aminao no ivoany zay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola no efa nivoahany, dia hatrizay hatrizay. Dia hoy Zakaria mpaminany amin'ny toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, indro lehilahy atao hoe rantsana na solofo, ary hitsimika eo am-pitoerany ihany izy, na koa arisy hitsimika eo ambaniny, sady hanao ny tempolon'i Jehova. Eny, izy no hanao ny tempolon'i Jehova, ary izy no hitondra voninahitra ka hipetraka sy hanapaka eo amin'ny seza fiandrianany, ary hompisorona eo amin'ny seza fiandrianany izy. Dia amin'ny toko fahasivy amin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany andininy fahasivy. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao. Marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zana boriky tanora. Ny fahitana ny Mesia, zava-dehibe no entiny, dia fiavaozana sy fanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Izany dia tokom-pamonjena lehibe ho antsika, dia fahazavanaina zay miposaka avy ao amin'ny aizina, dia ny fisehoan'ny voninahitra Andriamanitra zay miposaka tokoa toy ny masoandro mahery indrindra, araky ny Isaia toko faha-enimpolo andininy voalohany zany. Dia hoy ny mpaminany Malaky, milazany amin'ity hoe fiposahan'ny fahazavan'ny voninahitra Andriamanitra, ary hiposaka aminareo zay matahotra ny ianarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ho amin'ny tanany, ary ivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanako omby mifa. Malaky toko fahatelo andininy faharoapolo io. Dia hoy Jaona apôstôly manambara izany koa, indre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray nomeno antsika, dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Ko noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho zay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia zay tena endriny tokoa. Dia hoy Paoly apôstôly milaza sy manazava zany, fa isika rehetra kosa ho izy zay mindro zany, amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra. Adika hoe koa isika dia tahaka ny fitaratra zay tarafin'ny voninahitry ny tompo, ka hovana hahazo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo, dia ny fanahy zany. Amin'ny Korinthianina voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo zany. Raha bangoina, ny fahatongavan'ny Mesia sy ny sehoany dia mitondra fanasitranana, manome tokonaina, manome antoka ny amin'ny fandovanan'Andriamanitra sy ny firaisan'ny lova amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny fandovana, ny fanjakan'ny voninahiny izay tsy ho lefy mandrakizay. Sambatra ny mahita azy. Arak'izay mba te hahita ny tompo koa ve ianao?
te hahita ny tompoko ve ianao. Inona no atao? Ny voalohany, mitadiava azy. Zay mitady tokoa mahita hoe Jesosy. Ny fahazantsara ny Mateo 7:4-9 zany, fa voasoratra hoe ny tompo dia mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hoy ny teny amin'ny episty ho an'ny Hebreo 2:9-2. De sarotsika am'zany ny nataony Zakaiosy le mpamoretra, tsy nitandro enatra na voninahitra na nieson'ny olona, fa navita hatramin'ny anitra ny azo mba hahita an Jesosy. Ary rehefa hitan'ny tompo, ny hitan'ny fony sy ny fibebahany fony tompo nandalo, de ho amin'ny tokaiky ny tranony zany, mitady an'Andriamanitra izy, mangetraeta tokoa, de nomeny ny valy ny tena nahafatrapo azy izy, nanao hoe anio no tonga eto am'ty trano ty ny famonjena. Tafiditra ao amin'ny tranon'ilay mpanota, lay ondro very, ny famonjen'Andriamanitra de fahazavana lehibe zay miposaka tokoa izy any. Tian'Andriamanitra tokoa isika riavako mitady azy. Fa ndre tsy mitady azy akory azy ny sasany dia mahazo famboram-po, araky ny voasoratra hoe hitan'izay tsy mitady ahy aho, ary naseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Tena ny misy atoko 5:20 zany raraisin'ny Paoly aty amin'ny Romanina 10:20. Nahoana zany? Satria tian'Andriamanitra ny olona rehetra hahita azy. Ny valo teny faharoa, inona no atao mba hahitana ny tompo? Dia ny madio am-po, madiova. Fa izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra, ary sambatra tokoa izy raha tafahoana aminy. Fa zay tsy manam-pahamasinana kosa dia tsy ahita ny tompo, zany hoe zay mitahiry ota ao amin'ny fony, de mitahiry ny hevitra zay mampisaraka azy, tsy ahita ny tavan'Andriamanitra tokoa. Hebreo 2:20-7. De hoy ny tombavaka nataony Davida ankira tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy, tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly zay ny fofo azy loatra. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, hoy Davida, de araka ny fahadiovako teo i masony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Samira faharoa 2:20-5:20 zany. De hoy Jesosy, fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Jaona 2:9-3. Ary hoy Jaona apôstôly, fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaona 1:7-2 zany, tena mpino hoe, ary zay rehetra manana izany fanantenana miorona amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy, tahaka ny tompo zany. Jaona 1:7-7. Tsy maintsy madio ka tsy maintsy manadio ny tena, mba tsy hoe iseho Jesosy amin'ny voninahiny sy ny fahamasinany ka hitany tsy fahamendrehako sy ny tsy fahamarinako, de tahaka lay lehilahy tonga nanatrika ny fanasana fampakarambady nataon'ity mpanjaka, kanefa tsy nitafy ny akanjo tandrefy zany. Ahoana hoy ny mpanjaka tompon'ny fanasana taminy? Ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady? Dia asina izy, ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany, dia arioany amin'ny maizina ny velany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotranify, fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Mateo 2:20-2:20 zany. Araka izany, ahoana hoy Jesosy tamin'ireo mpianany zay nanaraka azy, fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre, fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olona marina, naniry ahita zay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry handre zay renareo nefa tsy mba nandre. Mateo 2:20-21-17 zany. Ahoana ny amin'izany? Amin'ny hoe te hahitany tompo na te hahitany famonjeny, io dia mitovy amin'ny hoe te hahazo antoka koa, fa mijery ahy, mijery anao Jesosy, ary mitsinjo anao izy, ary dia miaino sy mamaly ny vavaka zay ataonao izy. Zava-dehibe indrindra zany. De toy ny teneniny,
tamin'ny fotoana raha namaly ny fitarenan'ny Israely zay nandevozona tany Egypta nanao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izy zay any Egypta ary efa reko ny fitarenany noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony. Ino ary no atao satria mpanjaka sady mpamonjy be fiantrandrindra ny tompo ary tonga hitady ny mpanonta izy mba hahita azy ka hamonjy azy. Ny voalohany tokony atao raha vao ny hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra dia ny ota izany. Inona zany? Dia tsy fahamarinana fa tsoke-hevitra, fitaka, tsy finoana, tsy fahatokinan'Andriamanitra, tsy fananana fahamasinana, fa fahalotona aza, toetra zay tsy mahomby ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra, toy ny hoe fibebona foana, avinavokevitra, fitiavatena, satria Andriamanitra manohitra mpiavonavina izy fa mamindra fomba remanetry tena. Ny fomba fanao fiteny ary fiainana zay tena araka izao tontolo zao fa tsy araka ny fomba an'Andriamanitra dia ny fanao samihafa noho ny filana izany. Ireny rehetrareny dia samy fandrafina an'Andriamanitra araka ny tenin'ny Jakoba hoe fa misaka izana am'izao tontolo zao dia fandrafina an'Andriamanitra. Raha vao ny hevitra ialao indrindraindrindra ny fanamarinantena. Ahoana hoy Jesosy mananatra ny fanamarinantena? Fantatry ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka anao mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohany vavaka ianao izy. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory kanjo tsy fantatrao, fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba anan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotro ny masonao mba hiratanao. Raha izaho dia izay rehetra tiako ho anariko sy faizako koa dia mazo toy ianao ka mibeba. Apokalipsy 3:5-10 fantaro ny tena arena aroka tsy ho jambany fiheveran-tena ho zavatra sy ny hoe fa manana ka vao maika tena mahantra. Faharoa manarak'izany mangatatokoa mba hampahiratina ny maso jamba mba hahita. Tsarovy ny ataka sy fitalahoana nataon'ny Bartimeo jamba. Mahavariana indrindra ny tantarany. Jesosy nandalo tao Jeriko ka nitaraina izy tamin'ny Jesosy nanao hoe ry Jesosy zanaka Davida ô, mandrafo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina, fa vao mainka ny antsoantso Bartimeo ka nanao hoe ry zanaka Davida ô, mandrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsoa ilay jamba. Ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe matokia, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanarany lambany izy ka niantsambotra nakeo amin'i Jesosy, ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Hoe inona ny zava-dehibe tadiavinao amiko zany hoy Jesosy. Ary olay jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko, zany hoe mba hazava arefo zany. Dia hoy Jesosy taminy mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy ianao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Araka ny Marka 10:7-7 zany. Dia toy ilay lehilahy teraka jamba koa ka nampahiratiny Jesosy nanao hoe jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao. Jano 7:5-5 fifaliana tsy misy ohatr'izany. Afaka amin'ny aizina nampahiratina ka dia nahita lay fahazavany zao tontolo zao mitondra famonjena ho azy ho anao. Ny fahatelo sady farany dia mangatay indrindra ry havako mba havaozona tokoa ny fotsika mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ka tsy hiverina intsony ny aiziny fahajambana, fa ny fahazavan'Andriamanitra dia toetra toy ny masoandro zay tsy lentika mandrak'izay ho an'izay nindray azy. Dia aza adino amin'izany toy ny bavaka zay nataon'i Davida. Ao no izy raha natsary tena ny bebaka tokoa izy noho ny fahadisoany teo amin'ny tompo, sasao madio aho mba ho afa-keloko, ary diovy aho mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoako. Reo anatrehako mandraka ariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany nanotako, ary zay rahantsy eo masonao
hoe fa nataoko mba ho marina ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara indro tamin'ny heloko no niterahana ahy ary tamin'ny fahotana no torotoroina any reniko indro fa marinana ho ampo no sitrakao ary faindrenao miafina no ampafantarinao ahy salamo fa 512 hatramin'ny faheniny zany tena mpino hoe diovy izopa aho ho afa-pahotana ny savony mahery reo zava-maniry dia hadio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka toy ny ora-panaly zany hafeno ny tavanao ny fahotako ary vonoa ny heliko rehetra amorono fo madio aho Andriamanitra ao ary avao diorina marina ny fanahiko ato anatiko ny fafito ary ny fasifika hatramin'ny fafolo zany sanany fa 50 ny vavaka atao amrono maso zay vodionao amin'ny famelan-keliko sy ny ranonao am' Jesosy dia maso ny fanahiko ahitanao Andriamanitra mba hitako ny voninahitrao sy ahalalako ny fahamarinanao misaotra ny tompo fa tsy manosy boatanana zay manatona azy izy ary mamaly tokoa ny hataka zay ataony ary dia mametoky zany nataon'Andriamanitra manaiky anarany tenin'Andriamanitra sika dia izy kosa mampahery atsika ahoana moa iny vali teniny ho an'izay rehetra mahatsiaro tokoa ny fahatsoany ka miaiky mibebaka hopotiky ny ary fijalian'i Jesosy ary mangataky mba dioviny hoy ny tenin'Andriamanitra na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volony ny fotsy raha manaisy manka toy ianareo dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany Isaia 2:9-20 amin'ny Isaia ihany amin'ny 2:12-20 tarika ny jamba am'izay lalana tsy fantany aminy izy ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary mikitontaona halamako tsara izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy amelako 10:20 Isaia 2:2 ary ny farany izaho efa nandevona ny fahatsoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao ao Isaia 2:4-20 zany hoe nanatsokanao avy tanatin'ny aiziny tsy fahalalana an'Andriamanitra sy ny lalany no ny fahotana kanefa navaozon'Andriamanitra mba hahita azy fanavotana azo hoantoka indrindrany ary dia tsy hanao tahaka an'ireo jiosy kosa zay voanatry ny tompo fa hoy Jesosy taminy ho fitsarana ny natongavako am'izao tontolo zao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra ary ny fariseo sasany zay teo aminy no nandre zany dia nanao taminy hoe izay koa va mba jamba hoy Jesosy taminy raha jamba ianareo dia ho tsy nanan-keloko nefa io ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo mijaona 7:7 zany fa noho izany indrindra ny fanamarina tenany Jiosy ty mitenena ny tompo hoe notadiaviny zay tsy naniry aho sitany zay tsy nitady Isaia 5:20 voatondrotsika dia ry aloha io dia nahatonga an' Jesosy hiteny hoe mideranao aho raiky tompony lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny indry sy ny manatsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko fa izany no sitraponao Matitiko 2:20 sy 20 mampatsiaro indrindra ny teny Paoly apôstôly hoe raha ny amin'ny fahalalana ho lehilahy tokoa fa ny amin'ny fo kosa ny amin'ny lolo-po izy zany hoe fahadiovam-po dia aoka ho tahaka ny zaza mazava ny teny Jesosy raha tsy ateraky indray hotoka tahaka ny zaza ianareo dia tsy afaka hiditra na hita ny fanjakany lanitra andeha ho fehitsika zao dinika mivantana amitsika zao ary tena tandrefy tokoa ny vaninandro iainantsika vaninandro naizina mila fanazavana ny masom-panahtsika hitany tompo satry n'Andriamanitra araka zany isika hahita ny Mesia na Kristy dia nilay voahositra zay ny rahany hitondra famonjena mo antsika fa misy tokoa ange ary indrisy ny manamaso fa tsy mahita na dia efa mijoro manoloana azy aza ny tompo
ary manatsofony izy kanefa tsy afaka mandre na dia tsy mitsahatra miteny ny tenin'Andriamanitra mananatra manitsy mampahery mitaona azy indresy mandalo amin'ny fotsiny ny tondrivotra sy ny zavona mora levona ny famangin'Andriamanitra azy ka toa tsy fantany akory kanefa mbola mialanenina ny tompo amitsy aminao am'ty andro ty de miteny hoe mitadiava an' Jehova dieny mbola hita izy miantsoa azy dieny mbola akaiky izy Isaia 5:5 ary dia mahirata ny masonao mahirata ny masonao andiko 5:22 ka mijere ahy de ho voavonjy ianareo ry vazan-tany rehetra fa izaho ho Jehova no Andriamanitra ka tsy misy hafa araky ny teny Isaia 5:22 dia atao zany ry havako tadiavo izy ary antsoy Jesosy ampahiratra anao mba azonao miteny koa hanao hoe tahaka andreo mpianatra fa izay rano anatiny ny tompo efa nahita ny Mesia zahay dia Jesosy Kristy lay mpamonjy zao tontolo zao ary tongako ho mpamonjy asy ianao sy ny ankonanao ho voninahitran'Andriamanitra ary ho toko mpamonjena sy fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany dia zay mandray azy manaiky azy ho tompo sy mpamonjiny hatram'izao mandrakizay. Amen.